Anahoana daholo tompoko androany zany a misy zavatra anankiray ampahafantarina an'izay tsy mahalala fa za aloha dia mety sura fa efa betsaka no mahalala an'ity zavatra ity dia ny réglage na open sol. Dama moa zany no tena mpampiasa an'io open sol io aloha raha amin'ny mpitendry malagasy fa izay vahiny ihany aloha tsy fantako fa i dama no mpampiasa an'izay fa amin'izao zany a dia ho atoroko antsika hoe ahoana moa ny fanaovana an'izay réglage na open sol zay. Ny open sol zany a dia raha karazana réglage-na gitara anankiray ka tonga dia avy hatrany dia sol no tendren'ity, rehefa mitendry ohatr'izao ianao tonga dia sol ilay feo mivoaka zany. Zany hoe tsy mampiasa ny tanana droite akory ianao dia efa mahazo sol. Ahoana ny fomba anaovana an'izay? Ny dikan'izany dia déréglena zany ny corde rehetra, ny corde izay tsy manome an'izay accord sol zay. Inona moa no manome ny accord sol? Ny sol dia fitambarana sol, si ary ré. Mijery an'ireo zany ianao. Dia raha andinika isika amin'ireto corde enina reto réglé standard ity gitara ity. Corde farany ambony mi, dikan'izay tsy misy sol ato zany satria sol si ré no tadiavintsika. Corde manaraka la, mbola tsy misy sol ihany ao anatin'izany. Ity zao ré, ao anatin'ny accord sol misy ré. Ity sol, efa sol moa zany mazava ho azy. Ity si, ao anatin'ny accord sol misy si. Ary ity farany ambany ity mi, tsy misy sol anatin'izany. Ny dikan'izany dia ireo corde izay tsy tafiditra ao ny sol, si, ré no déréglena atao mahazo ray amin'ireo zany, na mahazo sol, na mahazo si, na mahazo ré. Ity corde voalohany ity mi ao amboniny mi misy fa ary misy sol. Zany hoe raha hanenjika sol zany tsika dia hampiakatra an'ity corde ity ho ampiakarina ny réglage. Ny miregle gitara mampiakatra zany nefa dia zavatra ohatran'ny hoe tsy dia fanao loatra matetika. Noho izany ny tsara zany dia mampidina an'ity corde mi ity. Ao ambanin'ny mi ao misy ré ao. Zany hoe ity zany alatsakitsika ataontsika ré zany. Ahoana moa ny fomba fandatsahana azy ré? Ataontsika ré feo. Ity ho alatsaka ré ity ho alatsaka sol satria la ity. Afaka ampiakarina si io la io fa saingy kosa izy hoe tsy tsara ny mampiakatra fa ny mampidina no mety. Alatsaka sol ity, alatsakitsika sol io zany, ampitovina amin'izy ity rehefa alatsaka sol. Ity zao mbola mi eto ny sol, alatsaka zany ity hitovy amin'ity. Alatsakitsika ré amin'izay ity mi ity zao. Ahoana ny fomba anaovana an'izany? Ampitovina amin'ity ity ambany ity zao ambony. Ampidinitsika zany ity alatsaka. Ty ré, ty sol, ty ré, ty sol, si, ary ty mi farany ty alatsakitsika ré. Eto ny ré zao eto, ampitovina amin'io zany ty ambany ty. Zay. Zao zany tsika dia mahazo ny accord sol. Tonga dia open sol zany ny feo. Enoy tsara ny feony miaraka amin'ity ambony tsy maninona fa saingy hoe ny sol moa ny basy dia eto zany manomboka mitendry sol zay. I dama no mpampiasa an'io amin'ny hirany maromaro hitanisa anankiray tsika, ohatra hoe tadidiko ry zalahy, tadidiko ry zalahy manao hoe raha izay. Anankiray hafa koa mampiasa an'io sol io inona koa BDB madiro valo. Fa amin'ilay madiro valo izy ré le no fitondrany anazy. Ity zany fa open sol no tendreny an'io.
mazava am'izay. Zay zao ny fampiasana an'le izy. Am'izao zany a atoroko antsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny accord miazo anatin'izany satria ny tananao zany a doigt anao droite de hiova tanteraka mihitsy. Ahoana zany? Ty sol zany, ny sol sy ny la nefa mielanelana un temps, zany hoe lasa eto zany ny lanao, barrage ohatr'izao. Io a si ary ny si sy ny do de demi temps mifanakaiky eo zany. Ré. Ianao nefa matetika rehefa manao an'io hira io a ndraindray tsy manenjika do sy ré aty zany raha hoe sol ny hiranao, tsy manenjika do sy ré ato fa manao do ato. Tsy tena do ny anaran'ity a, fa io mahasolo do, mahasolo an'ity ary tsara feo. Zay no maha style no style avoakan'le open sol zany. Ary tsy manao ré ato koa. Ampiasaina le izy azo ampiasaina e, fa ato koa misy anankiray io. Grave tsara mihitsy ny feo an'le ré a. De io dama am'le hiran'ny sarika igny, asiany capot moa eto fa hoentiko tsotra eto izy aminay de hoe sarika le hira. Ary ny farany a ny accord mineur indray zany no resahantsika amin'io. Sol de ny la majeur moa zany ohatr'izao, fa ny mineur kosa de mivadika ohatr'izao. Misy an'izay ohatran'ny style kely maneno ré kely zay ato, ohatran'ny mahatsara an'le feony ihany zay a, tsy manimba an'le zavatra. Si mineur, do moa zany majeur, ré, mi mineur ihany koa mbola misy ato. Fa ato koa nefa mbola misy mi mineur. Io. Mi mineur. Zay ngamba nazo atoro antsika e. Style kely anankiray farany fampiasan'ny dama de tia manao ohatran'izao ty izy hoe. Mandeha be zay am'ty open sol ty, mahafinaritra be ny mihaino an'izay. Igny koa mbola style kely anankiray. Zay ngamba no azo atoro antsika aloha e. Raha misy fanontaniana de alefaso amin'io adresse FB io fa valiko foana rehefa connecté. Saotra betsaka tompoko.